Miarabantsika indray amin'izao fandaharana manokana izao. Ao anatin'ny herinandro isika dia andray lohateny lehibe hoe antsoavy maika. Ary amin'ny tian'io ity tsika dia amin'ilay lohateny hoe fiantsoana ho amin'ny fitahiny. Miaraba ny mpanaraka, ny mpiaino rehetra, ny mpijery rehetra ihany koa amin'izao andro voalohany izao. Misaoran'Andriamanitra satria afaka loza isika, afaka mitoeravatra sarotra rehetra, andeha hivavaka isika. Ray masina tsara indray an-danitro, isaoranay manokana ianao. Mitenena amin'ny mpanomponao fa miaino izay. Aoka hanana fifantohanany izao mpanaraka izao fandarana izao. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiaino malala isana, manaitra ny mpanaraka hoe olana ity amin'ity resaka fiantsoana ity, na misy olana io, na misy fifaliana io, na koa hoe antsoan'Andriamanitra ve ka tsy maty ve izany? Andeny ho raisintsika ao amin'ny boky voalohany, ao bokin'ny Genesis toko 12, ny andiny voalohany hatramin'ny 7. Io zany no teny fototra zay ho raisintsika amin'ny tian'io ity. Genesis toko 12, andiny voalohany hatramin'ny 7. Rehefa hita ny teny rehetra zay amin'ny tian'io ity dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano ny rainao akany amin'ny tany zay asehoko anao, dia ahatonga anao firenena lehibe ao, sady hitahanao sy ahalehibe ny anaranao, ary fitahiana tokoa ianao, ary hita zay manisy soa anao ao, ka nozona zay manozona anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambony tany. Na nahoana moa ny toerana misy an'i Abrahama, nahoana ny fiainany, na nahoana ny fivavahany. Jereo ane eo aloha keliny eo ao Genesis toko 2:12, ny andiny 7. Genesis toko 2:12, andiny 7, dia fatatsika fa nanana fiandohany izy, zany ray aman-dreny, dada niteraka azy tera no anarany, tao arana ry zareo, taka ny fianakaviana rehetra misy olana, satria maty ny rahalahiny. Natron'Andriamanitra ve? Fa ny andiny 7 kosa dia hoe, ary Abrahama sy Nahora dia samy naka vady ho azy. Ny anaran'ny vady Abrahama dia Sarai, ary ny anaran'ny vadiny Nahora dia Milka, zanaka vaviny Iarana, rain'ny Milka sy rain'ny Iska. Rehefa lehibe zany izy, tonga taona dia nanambady. Iza hoe vadiny Abrahama? Sara. Verina fa tsara tarehy indrindra zany Sara tamin'izany fotoana izany. Ny olana nefa dia ao amin'ny andiny 70 dia fatatsika fa momba Sara, momba. Natsoina ho amin'izany ve? Azo heverina ihany koa ny heviny hoe momba dia hoe ritra maty. Zany hoe tsy afaka manohy intsony. Kanefa no hamasinina izy sy ny tsofina rano anana taranaka. Zavatra faharoa dia eo amin'ny toerana misy azy ireo dia oran'ny Kaledianina, satria ho an'ny Kanana mantsy ny tandrony io. Olana nefa dia izao, eto amin'ity tantara ity dia maty tao arana ny dadan'izy ireo, itera izany. Ny zavatra nisy koa nefa dia toerana feno fanompotsamo, manana ny fomba fanambadiana isan'ireny izay maro izy ireo tamin'izany fotoana izany, satria afaka miteraka amin'ny hafa raha momba ny tompony, zany hoe le vady ananana, na ohatra izy manana mpanompo ihany koa, na raha vaviny ihany koa, dia izay zany no nisy teo amin'izany toerana izany, dia nalaim-panahy araka ny fomba fiteny azy ry Abrahama mba hanao an'izany. Aza adino koa fa mpiandro ondry amanosy izy, ary mpino an'Andriamanitra tsy hita maso i Abrahama, ary teo indrindra natonga an'Andriamanitra niantso azy araka ny amin'ny Genesis toko 12, ny andiny voalohany hoe, ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano ny rainao akany amin'ny tany zay asehako anao. Tsara ny miara-miaina amin'ny fianakaviana, kanefa to manamarina tany amin'ilay fianakaviana voalohany ny teny ao amin'ny Genesis toko 12, andiny voalohany. Tsaroantsika ao amin'ny Genesis toko 12:4 hoe, Genesis toko 12:4 izay milaza hoe, ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reny dia hikambana amin'ny vadiny,
ary de ho nofo ihany ireo. Genesis toko voalohany ny andininy voalohany sy faina ambyroapolo fomba namoronana azy ireo. Andriamanitra namorona lasy vavy tsy pio tsara lasy vavy ao aminatin'ilay fanambadiana. Faharoa de ny fitomboana tsy ayambara izany satria nanome an'ilay teny izy hoe maro fara sy miabetsa mamenoa ny tany izany. Ny zava-misy anefa dia eto amin'ity fizarana faharoa ity dia ny teny fikasan'Andriamanitra am'le hoe antso dia fantatsika fa misy dikany amin'ny teny fototra na tenyreo ivelany fampiasantsika teny malagasy ohatra hoe appel na call kanefa de zao misy ny aviana sy antefany rehefa misy ny antso. Jereo any amin'le Genesis toko 12 hoe Genesis toko 12 andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Eto Andriamanitra miantso ilay tompony asa izany, ilay mpaniraka sy mahafantatra koa le olombelona tsirairay tsy ho amin'ny fandringanana fa ao ilay safidy amaly sa ahoana ozy ianao. Ahoana ny voalaza amin'ny andiny voalohany, ny teny hoe mandehana eto dia baiko zany. Fomba fiteny mampahary mantsy io sy Andriamanitra azy ary manana fahefana amin'ny toe-davatra io. Hitantsika zany any amin'ny taratra tany amin'ny famoronana any amin'ny Genesis toko voalohany andiny fa enina amby roapolo. Any amin'ny Genesis toko voalohany andiny fa enina amby roapolo lay manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha tsy pio tsara mihitsiny hoe andeha isika. Le hoe andeha ny tiako tsindrina hery. Ahitana taratra an'izany koa rehefa nanomboka nitombo ny olona any amin'ny Genesis toko fahenina ny andiny faefatra ambin'ny folo tamin'ny andro Noa. Rehefa nanomboka tia navitra nyreto ankonana zay nanaraka azy reto Andriamanitra de hoy izy amin'ny Genesis toko fahenina andiny faefatra ambin'ny folo. Genesis toko fahenina andiny faefatra ambin'ny folo manao hoe koa manaova samby fiara ho anao. Tsy pio tsara mihitsy hoe manaova. Taratra hitantsika hoe samy mandidy hatrany ireo fomba filaza reo hoe andeha manaova. Andehany somary verenantsika ao amin'ny Genesis toko 12 hoe ny andiny faharoa inona ny hitantsika ao ahatonga anao firenena lehibe ao. Firenena lehibe zany fianakaviana maromaro mitambatra. Ny olana nefa maha-olombelona azy eto de le Sara nanao momba izy momba tsy misy raijanona de tsy mahalala an'Andriamanitra na ny tao Egipta ary na ny tao Kanana. Ao Genesis toko 12 andiny faefatra hatramin'ny faharoapolo ahitantsika ny toy ny tantara fa izao noho ny famalina ny antso izany hoe fanekena ho fantatra ny anaran'Andriamanitra na aiza na aiza. Faharoa ialehibe ny mahakasika an'Andriamanitra finoana azy zany ary miampy ny teny fikasana. Indrindra ao amin'ny Romanina toko 9 ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 9 ny andinin'ny fa 7 amby roapolo sy ny fa 7 amby roapolo manao hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra de miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra de zay voantso araka ny fikasana rahateo satria zay fantany rahateo no tendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Fitahina mitombo zany bilaiso ny teny vahiny ny olana nefa momba na nijanona treo. Eto anefa atao amin'ny Genesis toko 12 ao amin'ilay tapany faharoa amin'ilay andinin'ny faharoa ao amin'ny Genesis zany toko 12 andinin'ny faharoa tapany faharoa de zao ny resans miampy an'ilay andin'ny fahatelo ozy voalaza ny teny hoe sady tanao sy alehibe ny anaranao ary fitahina tokoa ianao ary ta zay manisy soa anao aho fa nozona zay manozona anao ary aminao no tahina firenena rehetra ambony tany. Ka ny fanekena zany eto fa Andriamanitra miasa le loharano mampisy raha mametraka azo voalohany. Mateo toko 5:7 dia haitsika loatra hoe ka tsao aloha ny fandrakana sy ny fahamarinana dia naraka anao zany rehetra izany. Indrindra koa izy fa miresaka ny amin'ny Deutéronomia toko 7:20 ireo fitahina sy ireo fanozonana maro samihafa izany. Jereo ane ny Genesis toko 9 hatramin'ny toko 9 tantaran'ny Noa satria ny tombo de hitantsika zany ny fitombony. Ny Genesis toko 9:20 sy ny 1:20. Ny hafa ihany koa tamin'ny androny ringana tamin'ny safidrano tonga tamin'ny utaranaka io anefa resantsika eto amin'ity Genesis toko 1:20 ity
araka ndratsika andiny fatelopolo hoe momba Andriamanitra miantso azy ho aminy ho fitahiana, zany hoe tsisy ozona zany ho an'izay mikasika azy. Fa izao anefa nanahoana ny taratra ao amin'ny Genesis 2:20 manomboka amin'ny 9:4 hatramin'ny 20, rehefa vakinao ny tantara tonga tany Egypta izy ireo, satria tsy nanana ny zanaka izany momba fa izao zay mikasika azy. Andeny jerentsika 9:7 hoe dia nasiany Jehovah arety mandoza Farao sy ny ankonany noho ny amin'ny Sarai vadiny Abraham. Ny fikasiana vadiny Sara zany, marimarina koa ny Sara dia niteraka arety mandoza. Fa ny fitahiana dia nitombo izy. 20 hoy ny voalaza hoe dia nomeny Farao teny ny mpanompo ny sasany amin'ny Abraham ary dia nanatra azy sy ny vadiny mba mifanana ny rehetra ireo. Nisy fitombona zany teo amin'ny izy ireo tamin'izay fotoana zay. Na dia tsy teo ary mbola nisy an'ilay zaza hoy aho hoe eto am-pamaranana. Manana heviny laliny ty hoe fiantsoana ity R'Andriamanitra ny tompony, na dia misy olana aza antsoina hoe momba na tsy misy. Maneho tamin'ny fotoana rehetra Andriamanitra telo zay ray, tamin'ny famoronana, ny fanavotana, ny tao Kalvari, ny famonjena tamin'ny lambatisa anaovan'i Jesosy Matteo 7:70. Mety anao io, an'olo tena io, kanefa mety tsy manana mihitsiny, mety tsy misy mihitsiny, na zero, na momba mihitsiny amin'ny lafiny rehetra izany. Fa izao hoe ny teny amintsika ty mpanoratra kristiana anankiray, rehefa nanoratra boky izy dia nilaza zao teny zao hoe dia mahafoaka ny taranak'olombelona na dia teo aza ny fahotantsika, zany hoe mamomba antsika ihany koa zany rehetra, tsy fisianantsika satria tambony ota io ny fahafatesana sy ny fahalementsika rehetra dia tsy ahilika isika satria tsy mendrika no asoavina ho amin'ny malala isika. Ny voninahitra zay mitoetra teo amin'ny Kristy dia antoka fa tia antsika Andriamanitra. Miantso asy anao Andriamanitra ka tianeo ny voninahiny sy te hita na manahoana ny toerana misy atsika, ko araikenao izany eo am-pianoana izao fandarana izao, eo am-panarahana izao fandarana izao, anio miainga mandehana ka ho tanteraka le teny fikasana ao amin'ny 2:7 tapany voalohany hoe hita izay manisy soa anao aho raha sitraka aho andeha hiara-ivavaka isika ny amin'izany ho amin'ny fiantsoana ho amin'ny fitahiana izany hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitro, misy mpiaino malalanao eny, misy mpanaraka izao fandarana izao, natsoinao manokana izy ho amin'izao fiainana izao. Mety ao anatin'ny toe-davatra sarotra izy ankehitriny. Jesosy eo raiso an-tanana ny fiainana, tsara ianao ary mpanao ny tsara. Aoka izao mpiaino malalanao izao, ngamba ny tokantrano mihitsy mety tsisy zaza, mety tsisy vola, mety tsisy asa, kanefa natsoinao izy ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Misy efa manomboka an'olo tena ho anao izy amin'izao fotoana izao. Manomboka terinandro ty, aoka izy fanavaozana lehibe tanteraka eo aminy satria atsoinao manokana izy. Andamina ny fotoanany, ahita fifaliana satria ianao ane miantso ny tsirairay avy. Manoho izao fandarana izao izay amin'ny fotoana manaraka, aoka izy fifaliana ihany koa satria ampifantoka anay bebe koa ny amin'ny antso avy aminao izay, na manahoana ny momba anay tsirairay avy. Koa le fahasoavanao sy ny fitiavanao am-pamizarany aoka ao aminay mandrakariva, tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.